Olona telo no voasambotra tamin'ilay famonoan'olona Tezambatolampy tamin'ny herinandro lasa teo. Rarabomba teto Antananarivo, trano efatra no efa nosavaina, anaran'ny olona roa no efa voatonontonony. Mbola olona amin'ny mponina eto amintsika hatramin'izao ny fahazoana rano fisotro madio, eny amin'ny popon-drano ilarana trano izany, takina ahoana ny fitantanana azy. Ny fiverenana ny fanavaozana fahazon-dalana ho an'ny taksi, etsy amin'ny commune amin'ny 4 ora maraina dia efa manomboka ny filaharana fanadihadiana amin'ireo mpitondra taksi ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Ary any ivelany mbola miandry ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny kongresy mandrisy ny fivoriana i Barack Obama vao hanapaka momba ny Iran ny Syria. Manatra ny arahaba ho antsika rehetra no manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany hato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Mialoha ny idirantsika amin'ireo vaovao ho voalaza tao anatin'ny lohateny ireo nanaitra ny isa makasika ny tsy fahaizana manoratra sy mamaky teny eto amintsika. Ankizy iray faingo 5 tapitrisa no mbola tsy nanitsaka ny varavaran-tsekoly. Tsy ny ankizy ihany no betsaka tsy mahay abidi fa ny olon-dehibe ihany koa. Niona tamin'izy ireo izahay Hinjara Randriantsoa no naka ny sary. 20 taona mahery teo izay no nandaozany lalao ny varavaran-tsekoly. Ankehitriny, ny anarany sy ny anaran-janany sisa no hainy soratana. Isa, Sao, Kilasy fahatelo ilalao no nialan'ny dablon-tsekoly. Ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny no antony. Hatramin'izao lehibe izao, fahasahiranana trano ny azy. Rehefa misy taratasy karakaraina dia tsy maintsy manontany olona ohatra hoe atao ahoana amin'ny fanaovana anazy, tia mba ataovy mba mindrana olona ohatra rehefa ana dia rehefa miditra birao dia manontany tsara hoe ahoana sy ahoana ny atao rehefa makao. Ny sonihako aloha ohatra ny anarako ihany any amin'ny karapanondroko tsy manana sony anina. Satria za tena marina aloha zany hoe iny haiko dia tsy te hiovaova aho manjary sao dia manao sony hafa indray dia tsy mety. Tsy ampiatrehan'ny fiainany ny fahalalana kely azony. Androany nanantona ity ivitoerana ity anatrika fampianarana izy. Fankalazana raisam-pirenena ho an'ny olona tsy mahay taratasy dia mamaky teny sy manoratra. Dia teo izy nandresy lahatra anay hoe mba afaka ve nareo izy mandeha makatsy vetivety fotsiny fa misy fampianarana atao anareo raha ohatra mety. Dia teo hoe dia hoe tsy maninona ary fa andao fa satrinay ara satria izay koa mbola be dia be ny zavatra tsy hainay izany no tena marina. Aimo, izay ny fomba fampianarana ampiasaina amin'ny fampianarana olona efa somary lehibe, saingy mety ho an'ny ankizy ihany koa. Mampiasa itony antsoina hoe karateny itony. I Leonide androany no mpampianatra ampianatra ireto olona tsy mahalala taratasy ireto. Fampianarana olon-dehibe koa mifototra amin'ny méthode. Dia méthode Aimo zany zao no ampiasaina. Izany hoe maharitra 10 andro. Ary hita hoe mety ny vokatra. Raha ho an'ny mpampianatra manokana tsapako fa mety ny vokatra satria eo amin'ny 65 eo zany ny olona landalo. Dia ny 55 amin'ireo olona ireo no alphabétisé, zany hoe tafavoaka zany zareo, mahavaky teny, mahavita soratra, mahay mikajy. Ny soratra aloha dia amin'ny endriny soraboky. Ny kajy zareo mahafehy kajy, manisatra amina tapitrisa sy ny asa marika efatra. Ny 17 faingo 9 isanjaton'ny mponina eto Antanandehibe no mbola tsy mahalala taratasy, raha ny 3 faingo 7 isanjato zany any ambanivohitra. Omaly ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra, any Farafangana no ivo ny fankalazana. Eny amin'ny Fokotany, olona iray sedren'ny Fokotany, ny tsy fahaizan'ireo olona mamaky sy manoratra ihany koa. Etsy Fokotany Manaritsoa Atsinanana amin'ireo mponina mahery ny 7 olon-dehibe 9 mahery no mbola tsy mahay manoratra. Inona ny vokatra izay? Ity fanadihadiana nataony mamboaka fiatranena sy Hinjara Randriantsoa ity no amaly io fanontaniana io. Braony Fokotany Manaritsoa Atsinanana, ireto ny fanisam-bahoaka. Antota taratasy ahitana ny endriky ny soratry ny olona eto amin'ity Fokotany ity.
Sasandreo misy natiora jereo. Chef section miandraikitra ny asan'ny sekretera ity raim-pianakaviana ity. Fahasahiranana trano ho azy ny mamaky ny soratr'ireo olona anatin'ny fanisam-bahoaka. Rehefa midéchiffrer an'ireny soratra le olona tsy hay vakiana ireny tena ohatrany ahoana fahasairana. Verina mamerina anay zay. Atsony izy zao. Dia lazaina izy hoe rehefa tsy hainareo mamelao izy. Dia sao ty amin'ny birao dia zahay ato amin'ny birao no mamela azy. Mamela sady tsisy natiora, tsisy nihina fa sony amin'ny tolany kopia izy tolany karapanondro izy dia mamerina zay. Eto amin'ity fokontany ity, olon-dehibe manodidina ny 7 ambin'ny folo no fantatra eto amin'ny birao fa tsy mbola mahay manoratra sy mamaky teny. Tranga mampanano sarotra ny asan'ny fokontany, indrindra amin'ny fotoana anaovana ny fanisam-bahoaka. Tena manahirana, sarotra be mihitsy ny hamaky an'ilay satria ohatra izy hoe andeha hanao karapanondro izy dia asianay matetika ilay olona very manolo ireny zany dia asianay mameno an'ilay fisy fianondro ireny izy dia tsy fantatry tsy hainay vakiana ilay soratra dia voatery izahay ny sekretera manampy anazy amin'izay zavatra izay dia izay koa ary indrindray nefa na ny anarany ary tsy hainy tsara mihitsy ny avy eo. Mahalana no isian'ny ezaka fampianarana ireo olon-dehibe tsy mahay manoratra sy mamaky teny ireo eto amin'ity vokotany ity. Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, manan-tanteraka tetikasa ny ankamaroan'ireo manao izany. Eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa olona 3 no voasambotra taoriana ilay famonondolona tetsy Ambatolampikely Ambohimalaza ny fiandohan'ny volana teo ny aiky ny eloko vitan'izy ireo izay olona akaiky ny matianty raha ny fanadihadiana dia disadisa ny vadika ho famonondolona ity raharaha fanampanazavana. Ny 5 septambra teo no nitranga ny famonoana rangahy iray tompona trano fandraisam-bahiny ity novonoina. Tanatin'ny Abibina no nanaovana azy raha izao sary navoakan'ny gendarmeria mpanao ny famotorana izao. Kapoka indroa miantaona no nanala ny ainy. Nampidirin'le rangahy gardien tao an-trano zany ny ralahany dia le gardien nitazona an'le rangahy tao an-dakozia dia nivelesiny le ralahany nively tamin'ny boiron misy fantsika dia maty kapoka roa moa zany no nahafaty an'le rangahy gérant io dia nalainy tamin'izany ny vola mitetina 2,5 millions francs sy volamena firavaka volamena sy telefônina portable 4. Lehilahy roa sy vehivavy iray mananjanaka kely ireo voasambotra amin'ny raharaha, ny iray mpiandro tanàna, ny iray rahalahiny ary ilay vehivavy vadiny rivoalohany. Raha ny fanazavana efa nisinna tsy fito vipijery teo amin'ilay tompotrano sy reto farany ka nitarika ny famonoana miampy alatra. Zareo moa mpiasa trano zany amin'izy io rehefa nisy disadisa ihany sy eo teo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ao aloha ny resaka disadisa ohatrany rehefa nisy tsy fankahazona antaran'le mpampiasa sy le mpiasa dia ao koa ny resaka arabola. Tany efa nitsoka tany Kadinondro ny Sakay ny lehilahy anankiray tany no nienjena zay no somary nataraiky kely an'le fanadihadiana. Androany no natolotra ny fampanohavana izy telo mihoatra nanao ny eloka izy ireo izay niaiky ny asa vitany. Eo amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany trano 4 no efa nosavaina anatin'ny fanadihadiana mifandraika amin'ny fametrahana bomba farany teto Antananarivo. Araka ny fantatra misy amin'ireo trano ireo no eny amin'ny faritra Analamahitsy iny. Ankoatra io olona roa ihany koa no efa voatonona anarana eny amin'ny mpitandron'ny filaminana. Savaranando ny fanangonam-baovao ihany anefa ireo hoy ny zandarmaria pirenena manao ny famotorana ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Fanampanazavana. Efa misy renseignement eo am-pelatanan'ny anivon'ny gendarmerie sy ny mpitandro filaminana mahakasika an'izy io. Rehefa misy ny ankety zany sy fanadihadiana efa mandroso dia mandroso rehefa misy tranon'olona efa nisavaina ary mahakasika an'izy io. Dikan'izany zany tsy hoe mionona fotsiny amin'iny ny gendarmerie fa manohy izy ary manao ny ankety fanadihadiana rehetrarehetra mba ahafahana mamongotra tanteraka no resaka bomba. Efa anatin'ilay fanadihadiana toa efa misy trano nisavaina efa ny renseignement efa manomboka ame mazava.
indrembavy eo amin'ny politika kosa nandritra ny fidirany tetsy amin'ny Magro ny farany herinandro teo no niantsony filoha teo aloha Marika Ravalomanana ny pomba azy mba hanohitra hatramin'ny farany nilazainy fa faniliany ny kandida Lalao Ravalomanana manantena ny mbola ahafahany mandrotsaka kandida ihany ny Ankolafy Ravalomanana ary toa tsy mieritreritra ny hanohana iray amin'ireo 3 ara-dalàna. Manoloana izay anefa efeny ankianja ny kandida isan'ny tokony ny tena hita matetika aloha dia i kandida Adzo Andriany Anarivelo tany amin'ny faritra Sava, ny kandida Piero Rajaonarivelo ary ny kandida Rajaonarimampianina izay teny ankazo be tamin'ity androany ity niona tamin'ireo vahoaka. Ny Alarobia io avy izao no fantatra ny fomba hoenty mizara ny ampapotona tsy andoavam-bola ho an'ireo kandida ho filoha ao amin'ny radio nasionala sy ny televiziona pirenena. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa tsy toy ny andro alatsinainy rehetra nalalaka ny ankamaroan'ny lalana teto Andrenivohitra androany tsy dia nisy ny fitohanana be nampiova ny andavanandro ny mpampiasa lalana ve izany androany izany. Mampiona Ravalson sy Yves Chanel. Eto Analakely ihany no ahitana fitohanana androany maraina. Efa zatra ireo mpitondra fiara na sorena sy maika aza dia manindry fo miandry izay androson'ny fiara entiny. Efa mena amin'izay evotr'izao foana dia tsy maintsy henana amin'izao. Tara aloha ny voalohany indrindra ny zavatra tokony atao tokony esorina daholo ny tômôbila tsy ara-dalàna rehetra. Tsy ara-dalàna amin'ny vizity ny tiako tenenina zany. Efa tsy tokony hiasa intsony satria ny tômôbila mitombo isan'andro. Nefa lalana iny lalana zava miditra. Isan'ireo mizaka ny fiantraikan'ny fitohanan'ny fiarakodia ny mpitondra taksi amin'ny andavanandrony. Tsy dia ny fahatarana loatra nefa ny olana ho azy ireo fa ny karama mihitsy. Amin'ny karama amin'ny embouteillage aloha tena sarotra be tsy le fretsy miakatra mihitsy ny embouteillage mamena dia tsy voatery mihodina izay mitady lalana malalaka midikotina izany izay ahafahany anaterana ilay client aingakaingana. Ny any ankafa malalaka ny lalana ho an'ireo taksi be avy any amin'iny faritra 7 hektara iny tsy dia misy loatra ny fitohanana ny sosany ity tsy sorena loatra ny mpandeha. Sikely any etsa pefilo somary androany loatra ny tsotra n'isan'andro. Na misy na tsy ny fitohanana ho an'ireto mpamily taksi be reto ratsy ihany ny tsena androany. Malalaka androany loatra tsy dia haiko loatra. Androany latsinainy dia rapide sao tena danger ny embouteillage tsy isy mpianatra. Ankoatra ny lalana tery taksi izao, iray amin'ireo antony mampitombo ny fitohanan'ny famoivoizana ihany koa ny fahamaroan'ny fiara maty an-dalana. Aoriana ireto dokavarotra ireto kosa no hitondrana aminao indray ny olan'ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina ny vidin'ny voamaina ny miakatra izany eny an-tsena ary ireo maresaka avy any ivelany. Rehefa avy eo indray ary. Telma, réseau numéro 1 à Madagascar. Telma, toujours plus pour vous. Namoaka kiraro a? Kiraro vaovao, kiraro vaovao. Raha resaka, ny lehilahy afaka mandainga. Fa raha tsiro, ny lehilahy tsy afaka mandainga. Sagomeu. Misy edaro natao atsika rehetra. Extra propre, solution bakonao, numéro 1 sa tegna hao. Extra propre, manalany tastas rehetra propre sady tsy manaveta. Extra propre, tsy mila mikosoka mafety fa divan'ny lambanao bare. Extra propre, ampiasao fa tsisy ohatrany zao, maneran'izao tontolo zao. Extra propre, extra propre, extra manitra be. Extra propre be, tena extra. Numéro 1, extra io alohany. Extra propre, tsisy karaha ty koa. Vidiny 200 ariary. L'Alliance africaine pour le commerce électronique, la douane Malagas, la société Gassinet organise la 3e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques sous le thème Plus loin dans la facilitation des échanges avec l'interconnectivité des systèmes qui se tiendra le 16, 17 et 18 septembre 2013 à l'hôtel Carlton. Organisateur Alliance africaine pour le commerce électronique, douane Malagas, Gassinet, sponsor SGS, MICTSL, Telma.
tapany faharoa amin'ny viva événement ny pejiny sosialy no anomboantsika azy eto andrenivohitra tahaka ny ahoana ny fitantanana ny rano sy ny pompondrano ho an'ny daolobe. Teny Anosizato Atsinanana ny mpanao gazetinay mamboaka fetraniaina sy njara Randriantsoa. Amin'ny efatrora arivo efa tomefy olona tahaka izao ny pompo fatsakana. Olona efajato sy roa arivo amin'ireo 3 arivo eto amin'ity vakiparitra ity no mampiasa ity pompo ity isan'andro, izany hoe ny 10 isanjato ny mponina eto. Ny fikambanana rano velona no mitantana ity pompon-drano ity. Ny fampandrianana raha rehetra momba ny rano zany dia ireo association ireo daholo no miregle azy ny facture jirama raha ohatra ka misy simba fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa ohatra hoe ny robinet na misy fuite mitsanga na misy canal d'évacuation tsetsina na hoe fanadiovana amin'ny fandokoana sy ny rehetrarehetra dia ny association daholo miatoka an'izay. Izy no anitra tompon'andraikitra mivantana amin'ny fitantanana ity fotodrafitrasa ity, tsy tapakasa ny vehivavy. Amin'ny 5 ora maraina izy dia efa manomboka manokatra ity pompon-drano ity. Eto zao ohatra hoe ny olona voafeo anatiny tsy mahazo atao tsosa ny rano, nefa ny olona amin'izao na rehefa tsisy izay na dia ariary 10 raha tsisy ao an-trano. Nefa le discipline eto momba n'ity pompo ity zany tena sarotra be mahitsy. Amin'izao amin'ny 4 ora izao vao miandoha ny asa ho an'ny antitra. Iray amin'ireo mpanjifa nakarano teto amin'ny Bertine, renim-pianakaviana iray monina tsy lavitra eto. Rano 40 so isan'andro no taterin'eto. Olana hatrehany indraindray ny fahatapahany rano amin'io pompo iombonan'io. Mijaly be zay matetika tompoko amin'ilay rano, indraindray simba amin'ny pomponay. Nadolo ny ampiasana ny rano atao tokantrano ty rano alay. Indraindray zay tompoko mahandro daholo ny olona rehefa sabotsy sy lahady, dia indraindray manasa lamba koa, dia ny ao an-tokantrano koa tsy maintsy mila rano foana. 70 ny pompon-drano eto amin'ity fokontany ity. Fikambanana valy no mifandrimbona mitantana ireo pompo ireo izay mamatsy ny 10 isanjato ny mponina amin'ity fokontany Anosizato Atsinanana ity. Izay ny teto Antananarivo tahaka ny ahoana kosa ny eny amin'ireo commune miataka ny renivohitra. Eny amin'ny fokontany Anjomakely olan'ny mponina ao ny resaka rano fisotro madio, tsy maharaka ny tosiky ny rano omeny pompon-drano, voatery tsy maintsy mamonjy loha rano vokatra izay ny maro. Ena Muriel sy njara Randriantsoa. Andohananahary izay tafafoa aloha ihany no mahazo rano eto amin'ity loharano eto amin'ity tanàna kely tsy lavitra ny renivohitra ity. Taraiky ilalaina vao naka rano androany, somary nanahirana ny fanovozany. Maraina raha ohatra ka mahatratra moa, rehefa tsy mahatratra dia miandry anazy feno indray. Izay zao etsy ambony etsy mipetraka dia ny rano tsy maharaka azy ny lohataona dia efa misintona ny rano. Fefakadany ny mahafeno an'ity. Izy aloha tsy azo sotroina raha tsy ampangotrahany. Ity loharano ity no ifampizaran'ny mpiray tanàna izay tsy mahatakatra ny mividy rano eny amin'ny pompy. Izao fangalanay rano, dia ilay rano tsy ampy satria be da be izay manjifa azy, be da be izay izany maka azy. Ina no antony hoe eto no mandeha fa tsy any amin'ny pompy? Satria ny pompy tsy mandeha, moa ny rano amin'ny pompy konkoa mbola izy mbola misy hoe sarankely aloha hoe fidina. Ity io pompy io, eto indray mbola olana iray lehibe ny tosiky ny rano. Tena nandebe ny aty fa zao ngamba efa mizarazara le rano satria mety misy maka any ambony any dia lasa kely aty ambany aty. Lany fotoana amin'ny famelona ireo siny sy bidon araka izany ireo patsaka. 30 ariary ny vidin'ny rano amin'ny bidon iray, 200 ariary kosa ny fitaomana izany ho any amin'ireo tokantrano mampatsaka rano. Eto izy mandoa 30 makarany dia efa tonga any amin'ilay olona izy 200, 300. Zao ohatra ka bidon 10 eo amin'ny adiny iray eo. Hita aloha efa tena mandeha be dia atsasakato amin'ny bidon 10. Tsy mbola nisy ny fepetra mazava andraisin'ireo tompon'andraikitra mahakasika izay olana amin'ny tosiky ny rano izay rehefa lohataona saika mitrangatrano izay olana izay mantsy. Ny pression rano ity zany dia tsy ampy mihitsy ilay rano fa kely mandeha ohatran'izao. Mba tonga ny lohataona zany dia kely mandeha amin'ny rano io, kely mihitsy mandeha amin'ity rano ity dia
ataoko hoe ny raha bidon anankiray zao raha hoe loataona eo amin'ny fiapakadiny vao fiainany ray rano tsy vitsy amin'ny tanàna ambanivohitra tahaka izao no mbola misedra olana amin'ny fahazona izay maimaim-poana iray amin'ireo tanjon'ny taona rifatelo an'ny fampandrosoana nefa ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny rehetra rehefa fahavaratra tsy lany laniana ny rano ety amin'ity faritra Anjomakely ity na eny amin'ny lavadrano izany na eny amin'ny loharano tahaka izay ihany koa tsy misy olana ny eny amin'ny pompe publique mahakasika ny tosiky ny rano rehefa lohataona kosa dia tahaka izay ny fahasahirana ny mponina ety vao mahazo rano izay ny rano fisotro madio fa ny resaka fanasan-damba kosa ireo tsy afa-po amin'ny fanasana lamba no misafidy ny mandeha eny amin'ireny presina irendy ora telo aorian'ny fanaterana azy dia efa voasasa sy voapasoko avokoa ny lamba manomboka amin'ny 5,000 ariary ny saran'ny fanasana ny lamba iray eny amin'ireny presina irendy ankoatr'izay dia manome antoka ihany koa amin'ireo lamba sasanao aminy orinasa Aina Murel Sinjara Randriansoatrandy amin'ny fitora sy sasany maraina no manomboka misokatra ity orinasa kely manadio lamba ito ivandry ity lamba zato mahery isan'andro no raisiny eto antony maro no isafidianan'ireo mpanjifa ny fanasana ny lamba amin'ny toerana tahaka itony lamba avany akorondrano any patron sa anao amin'ny patron ka 12,000 ariary zao io sarapasiko aty zany ao tsy afa-po amin'ny fanasana lamba amin'ny tanana ihany koa ny sasany amin'ny mpanjifa tahaka ny patron any Irina. Deux fois amin'izao zany zao aloha. Fa io zany tsy hoe voatery satria raha hita fa tsy mety sasana tanana dia alefa pressing. Ary fomba ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanadiovana lamba tahaka itony. Milina lehibe no ampidirana ireo lamba ary oratera aty aoriana dia sady voasasa no voapasoka. Tena be tabelo ny costard misy lamba tena tsy azo sasana any an-trano. Tena nettoyage sec zany dia aty amin'ny professionnel ihany izy tsy maintsy sasana. Fa kokoa ilay izy vetivety vita. Machine ty izy ty zany asaiky anazy produit miasa ao anatiny fa tsisy rano mihitsy. Uzina kely no eto, misa enina izy ireo no mifandimby, tsy ny lamba rehetra no afaka ampiarahana. Taona ny lalana ety miofo tsy miofo. Efa testena misy détachage etsy dia testena tsy miofo zany dia efa tokana dia miaraka daholo ireny ny lamba miofo. Toromarika maro ihany koa no tsy maintsy arahana miankina amin'ny akanjo tsirairay. Zao tokony tsy mipasika eto fa tonga dia ohatran'izao finition. Fa maninona? Misy an'ilay misy bara. 5,000 amin'ny 4,000 ariary ny vidin'ny fanasana lamba iray eto amin'ity presina ity misy ny andraikitra raisin'ny orinasa raha toa ka misy ny fahasimban'ny lamba eo ampanasana azy. Eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana kosa misokatra ny fanavaozana ny fahazon-dalana ho an'ny taxi sy ny taxi be efa noentina taminao teto izay vaovao izay herinandro vitsy lasa izay ny olana filaharana no misy eny amin'ny commune Antananarivo renivohitra misy amin'ireo pilahatra no efa amin'ny 4 ora maraina dia efa mamonjy izay filaharana izay idina ndray mampiatona. Amin'ny 4 maraina dia efa manomboka mitangorona eto anoloan'ny fivondronana ireo amindranarana amin'ny fahazon-dalana hitondra taxi. 30 ihany no raisina isaky ny alatsinainy isan'ireo tsy voaray androany teto i Alfred. Za zao tiany amereo makovady amanjanaka nefa oray volana zao ny tobily tsy miasa. Za manofatrano mananjanaka 4 velomiko amin'ity tobily ity. Zava-dehibe ho an'ireto mpitondra na tompona taxi reto ny soratan'ny fahazon-dalana aminy. Milamina kokoa ny saina rehefa ara-dalana avokoa ny taratasin'ny fiara rehetra. Dia ohatrany tenako manokana zany anahako ny tomobile tao mutation satria vidiko taman'olona ilay izy dia afindra amin'ny anarako satria masosotra ihany mitondra ny tomobilin'olona hoe an'olona ilay izy dia nefa efa mividin'ny tena dia mbola misoratra amin'olona ohatrany hoe mitafy lamba maso ny tompony ihany dia te hiezaka koa ny tena zany hoe mba raha sanatria mantsy misy accident eny an-dalana naoviana tsy maintsy ho voantso ny tompony indrindra fa accident corporel dia noho izany aleo rehefa an'ny tena ilay izy dia mba aleo an'ny tena mahaleo tena dia tsisy ohatrany hoe an'ny tena ihany koa. Tsy ny taxi ihany fa ireo taxi be ihany koa dia milahatra eto. Ho an'i Jackie ohatra very ny fahazon-dalan'ny fiarany an'olo izany no atongavany eto.
nina zany taratasy efa complet daholo manao duplicatana licence taxi B fa ny problème dia tsy manatitra le base de données tadavin'ny zareo ato ny coopérative dia tsy mandray mihitsy izy na complet ary ny papier-ko satria efa misy liste eo dia raha vao tsy coché zany nanatitra le base de données ny coopérative anao dia na complet ary tsy mandray mihitsy izy zay fotsiny no lazainy hoe asaiv manatitra le base de données takinay ny président coopérative anareo satria efa tamin'ny janvier 2012 zany nangatako izy hatramin'izao mbola 3 sa 4 fotsiny nanatitra. Miaritra izay no imolitra ireto mpamily tompona fiara ireto miaritra satria tsy mamoaka fahazon-dalana anao taksi na taxi be intsony ny tanàna izay tsy voaray androany amin'ny heriny indray no tsy maintsy miverina. Ijanony eo amin'izay sosialy izay ihany isika niakatra ny vidin'ny voamaina eny an-tsena ny antony io raha ny filazan'ny mpivarotra dia ny fisian'ny voamaina alefatsika ny ivelany na ahondrantsika ny voamaina nefa izay sakafo tena be mpankafy vokany izay alafony izay dia voaterina ampiena ny vidin'ny voamaina hovidiny ny mpanjifa Dinandria Mampiatona sy Andoniana Raya. Ny fivadibadian'ny toetry ny andro sy ny tsy fahampian'ny orana miena ny vokatra amin'ny ankapobeny miakatra noho izany ny vidiny entana isan'ireo ny voamaina tena mitondra fiovana amin'ny fidiram-bola ho an'ny Narively izany fidangany vidin'ny voamaina izany izy izay mpivarotra voamaina eto amin'ny tsena na Nosy Be. Mihitsy izany zao katsaka voatoto fotsiny zao ny eritreretintsika io isa taona io aenjato fitonjato io zao 100 zay dia efa tsy mitovy mihitsy tena amin'izao le izy hita hoe tena tsy zakan'olona mihitsy zay le ataoko anareo hoe ety zany tsy misy maka le amatoniny intsony fa 10 kilao 20 kilao raha faran'ny betsaka 20 ny alainy. Dina 702 ariary ny iray kilao amin'ny kabaro raha toka 3 ariary ny iray amin'ny tsaramaso amin'izao fotoana izao. Ho an'ny rapare kosa ny fanondranana ny vokatra no antony hita ny famampiaina ny vokatra indrindra ny tsaramaso. Kalitao zao ka tsaramaso miandro vazo moa efa natokana ondrana ny kabetsahany dia tsara ny kalitao fa mazava zany rehefa miakatra ny vidiny dia vitsivitsy le tana lafo amin'izao andro. Ho an'ireo mpivarotra Atsinjarany tonga mividy entana eto amin'ny tsena na Nosy Be ny voamaina no tena be mpitady any aminy izay tsy maintsy vidina na dia voatery ahena aza ny lanjany. Katsaka dia tsaramaso dia kabaro, voanjobory, voanemba, tsy asisa. Ilainao amin'inao? Manao épicerie zany izay dia ireny zany no tena mandeha eny aminay. Na hoe miakatra ary zany izy dia tsy maintsy mividy ihany ny olona fa zany hoe mihena zany le tsy ohatran'ny taloha zany fa mihena zany le fa efa mividy ny olona le izy. 10 kilao isaky ny maka izay zany 10 kilao tsirairay isaky ny karazany dia zao lasa hena 5 eo amin'ny 1 million zao fetiko maka voamaina ety dia mahazo betsaka tsara fa zao lasa tena atsasany sisa. Araky ny voalazany eo anivon'ny ministera ny varotra isan'ny tena mpanondrana tsaramaso sy kabaro isika eto Madagasikara 20 taonina eo zany hoe mandidina ny 7 tapitrisa ny vidin'ny kabaro sy ny tsaramaso naondrany Madagasikara tamin'ny taona 2012 ary Maurice sy Grande-Bretagne no tena fatra-panafatra voamaina aty amintsika antony mahavitsy ny vokatra sisa amidy eto an-toerana. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa vita omaly ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny taranja Osho raha ny vokatra tamin'ny taranja ity dia tsy tsara ho an'ny Madagasikara nanjakan'ny ekipa egyptiana izy ireo no nahazo ny medaly volamena betsaka indrindra 9 ny medaly volamena azony tokana no azontsika malagasy olana lehibe ity fifaninanana noraisintsika ity tsy azo andray anjara amin'ny fifaninanana Osho ato anatin'ny 5 taona intsony isika edo Madagasikara ny antony io ny faratsin'ny fikarakarana sy ny tsy faneken'ny ekipa malagasy andray anjara teo ambonin'ny tatami olana teo amin'ny lafiny vola izay nitondrany ny maître Gao fanazavana fa tena olana nolalovan'ny fédération malagasy ny Osho fanampanazavana. Miletraka communication miletraka mandray fahenina afapo fa efa ela be fa 3 mois karakara des compétitions 5e championnat africaine efa hatramin'izao lany ny vola fa 240 millions mahely fa kosa misy sinoa magasin sinoa manampy sponsor kely dahoana voka pos
mangataka ministère vola efa mame 50 millions avy amin'izay fa ampola-tramo zao tsy voka taratasy fa maso vola tsy maso fa taratasy tsy mety mandeha karakara hôtel atao garantie atao sakafo tsy mety maintsena fa tsy vola dossier fotsiny tsisy dikana fa ny akisa tsy maintsy matoly sakafo 67 fa ty vola lany be da be eto ola tonga fa ny international sy arbitre confédération tsy maintsy tonga Madagasikara fédération karakara letsaletsany sakafo hôtel trano ampiatrany fa farany atao tamin'ny afaka omaly président azadi président miona équipe nationale izy tonga de mame 25 millions avy amin'izay zay omaly tonga de commande hôtel Solim Hotel misy 7 chambre fa de akisy tsy miditra lasa fa misy ola lesa tonga de tsy tsatra ivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena kosa isika mbola andrasana amin'ity herinandro ity ny fanapahan-kevitra ny filoha amerikana mikasika ny raharaha an'ny Syria mbola mangataka hatrany ny hevitry ny kongresy izy amin'io fanapahan-kevitra io nisokatra tamin'ity alatsinainy ity ny fivorian'ny kongresy ireto farany izay aneho ny heviny momba ny fanafiana an'ny Syria. Santatra Ramanarivo eo amin'ny sarin'ny France 24. Hitodika eto amin'ny kongresy ny Washington ny masonrehetra amin'ity herinandro ity. Manomboka miditra avokoa ireo olom-beo fidy ary afaka andro vitsy tsy maintsy fidy izy ireo raha manohana na tsy ny fanafiana ny Syria. Ato amin'ny Maison Blanche noraisiny Barack Obama an-tanana manokana ny raharaha indrindra entina andresena lahatra ny mahazava-dehibe io politika vaovao raisiny io. Anomboka ity alatsinainy ity anaova landresaka amina mpanao gazety amina fahitalavitra misa enina izy ary ny talata izy no anao fanambarana ho an'ny firenena. Eo am-piandrasana izay mbola ireo mpanolotsain'ny Barack Obama aloha no manazava ny vinany. Tsotra ny fanontaniany hipetraka ao amin'ny kongresy amin'ity herinandro ity, izy vokany ve ny fampiasan'ny fitondrany Bashar al-Assad fitaovam-piadiana simika na fatesan'olona anarivo ny fampiasany izany ary indrindra zaza misa efajato. dont plus de 400 enfants. Hatreto aloha mbola mizarazara be ny hevitry ny kongresy, mbola tsy manafanapahan-kevitra matotra izy ireo raha ny fanazavan'ny New York Times iray apatelin'ny loholona no tsy mbola naneho ny safidiny, tsy mbola nilaza ny heviny ihany koa ny atsasaka ireo parlementaire. Ireo izay naneho ny heviny kosa dia nanohatra. Ne vous trompez pas. Aza manaiky vao fitaka ianareo raha vao mandefa misila fotsiny isika dia efa miditra sady amin'ny ady amin'ny Syria. Ady hatrany io dia lasa manohana ny adin'ireo pioka isika. Maro amin'izy ireo no tafaray amin'ny Al-Qaïda. Azo ambara hoe mitondra ny hevitra ireo nifidy azy ireo parlemanta. Andro vitsy izay naharay taratasy sy mailaka izy ireo. Afatra izay miantsony tsy hidirany États-Unis amina ady vaovao indray. Raha ny fanadihadiana natao farany efa atsasaka ireo Amerikanina tsy manaiky nisy ny ady indray any Los Angeles na koa Chicago maneho ny heviny eny an-dalambe ny olona. Tsy mila ny ady any Syria ny pirenena Amerikanina. Andrasana amin'ity farany herinandro ity ny fifidianana ataon'ny antenimeran-doholona any amin'ny parlemanta kosa indray mbola mety toy ny ady hevitra. Analy ireo olona no nidina an-dalambe omaly tany Santiago, Chili, fihetsiketsena ho fanohanana ny fanajana ny zon'olombelona. Nisy araka izany ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana. Santatra Ramanarivo sy France 24 Atranty. Mitondra ny sarin'ireo olona tsy hita-popoka sy maty no ny antony tsy fantatra ireto olona manao diabe ireto. Tamin'ny fotoanany didy jadona teto Chili no natsity ireto olona amin'ny sary ireto. 2 andro mialohan'ny tsingeritaona nanonganana ny Pinochet nahavory olona marobe tahaka izao ity fihetsiketsehana ity. Mbola mangataka hatrany ny nanjony havany fianakavian'ireo olona tsy hita. Efa 40 taona izahay no nitady ireo tsita, ireo novonony. Fa maninona izy ireo no tsy milaza ny marina momba ny nahazo ireo olona ireo? Nandritra ny diabe, nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana, nodorana tahaka izao ny sainam-pirenena Amerikanina. Notirahan'izy ireo vato ihany koa ny pôlisy. Mamaly amin'ny tifitra-rano ireto farany. Mbola tsy afaka ho an-tsain'ireo Chiliana ny fijaliana ny ainan'izy ireo nandritra ny jadona napetraky Jeneraly Pinochet ny taona 17 hatramin'ny taona 90.
tamin'izany fotoana izany mihoatra ny 7 alina ireo olona niarany herisetra sy fampijaliana na tratra 203 nisan'ireo maty nandritra ny jadona. Sarotra ihany ny nahalala ny momba ireo niarany herisetra satria ny ankamaroan'ireo maty dia nariana tao amin'ny ranomasina pasifika avokoa. Maty tamin'ny 4 nefa i Augusto Pinochet sy nandalo fitsarana akory. 2 volana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ho ady hevitra eto amin'ity firenena ity ny momba ny jadona sy ny nahazo ireo olona nandritra ny fitondran'ny Pinochet. Izy indray no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity hankasitrana hatrany ianao miaraka aminay hatramin'ny farany amin'ny 7 ora sy fefa ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay hoentiny idina andria mampiatona ho antsika. Veloma tompoko.